Manolotra ny arahaba tompoko. Raha ny foronana makany amin'ny herinandro no horesantsika dia mitoetra-trany aloha ny orana tandrifin-drahona aty amin'ny morontsiraka atsinanan'ny Madagasikara noho ny fandalovan'ny ity rindrin-drahona ao atsimon'ny nosy ity. Etsika ilan'izay ihany koa dia toetra-trany ihany koa ny orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ny takarivana ny alina any amin'ny manodidina ny samborano mifaritry melaky, bongolava, itasy, vakinakaratra, moronmania ary mipaka hatrany Amatsatra ambony sy Iorombe. Mety azo an'izay orana tandrifin-drahona izay ihany koa ny atontany ny faritry Menabe. Raha mahakasika ny maripana indray dia ahitana fidinany aloha ny maripana ambony indrindra aty amin'ny faritra Anosy, Androy ary Atsimo Atsinanana fa hiakatra tsikelikely ihany izay any amin'ny fisasahan'ny herinandro. Ny faritra sisy rehetra kosa dia saika anevokevoka hatrany aloha fa hisongadina kokoa izay hafanana izay any amin'ny atontany ny faritry Menabe sy Atsimo Andrefana, izany hoe any amin'ny manodidina ny distrika Miandrovazo, Malaimbany, Mahabo, Manja, mihitatra hatrany Beroro, Akazoabo ary Sakara. Andao jerentsika amin'ny antsipiteny ary amin'ny vinan'ny toetry ny andro ho amin'ny rampitso maraina. Azo orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy Taolagnaro raha toa ka andrahona mety arahana tandrifin-drahona malefaka ny any Soalala sy Melaky ary ny aty amin'ny manodidina ny distrikany Kandreo. Ny afo voatany ny azo an'iny tapany avaratry nosy iray manontolo iny moa dia andrahona amin'ny voamaraina fa hisava amin'ny andalana ihany zay rehefa misandratr'andro. Ibalika be kosa ingabe masoandro aty amin'ny faritry Menabe, Atsimo Andrefana ary any Androy. Raha ny tolakandro indray ary dia azo orana tandrifin-drahona mety arahan-kotroka indraindray ny aty Melaky, Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Moronmania, Matsatra ambony mihitatra hatraty amin'ny ilany atsinanan'ny Iorombe, Atsimo Atsinanana ary mipaka hatrany Taolagnaro. Andrahona ny alina kosa no mety azo orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny manodidina ny samborano sy ny morontsiraka ny faritry Sofia. Ny faritra sisa rehetra dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny vinan'ny maripana raha ho amin'ny rampitso zao dia manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 30 degré ho an'ny afo voatany, eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 degré kosa izay any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy raha toa ka tafiakatra hatrany amin'ny 20 ka hatramin'ny 5 degré any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Ananika hatrany amin'ny 7 na 30 degré mihitsy azy izay aty amin'ny atontany ny faritry Menabe sy Atsimo Andrefana. Andao ary ho jerentsika indray ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alarobia ho avy izao. Azo orana tandrifin-drahona ny aty amin'ny Atsimo Atsinanana mipaka hatrany Taolagnaro, torak'izay ihany koa ny morontsiraka ny faritry Boeny sy Melaky. Andrahona mety hiarahana orana tandrifin-drahona indraindray ny aty amin'ny manodidina ny Antala sy Maroantsetra, torak'izay ihany koa ny aty amin'ny atontany Melaky sy Bongolava. Miamaina kosa ny faritra sisa rehetra na ibalika be ingabe masoandro. Raha mahakasika ny vinan'ny maripana ho an'ny alarobia zay dia hisongadina aloha ny hafanana ny amin'ny ilany andrefana sy avaratra andrefan'ny nosy iny satria dia ananika hatrany amin'ny 5 na 30 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra. Ho an'ny afo voatany moa dia manodidina amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré eo, raha toa ka eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 30 degré any amin'ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Andao faranantsika amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay dia hitoetra-trany aloha ny orana tandrifin-drahona aty Avatovavito Vonany, Atsimo Atsinanana ary mipaka hatrany amin'ny ilany atsinanan'ny Matsatra ambony iny. Azo an'izay orana tandrifin-drahona izay ihany koa ny alina indrindraindrindra ny aty amin'ny manodidina Bongolava sy ny atontany ny faritry Menabe. Ny faritra sisa rehetra dia andrahona vitsy na ibalika be mihitsy ingabe masoandro. Ny maripana ao anatin'izay dia mananika hatrany amin'ny 30 degré ny any amin'ny manodidina ny faritry Betsiboka, raha toa ka eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 7 degré eo an'ny afo voatany. Dia tapitra indray raha ny fotoanantsika tompoko lahy sy tompoko vavy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.